mafanafana zay tamin'ny maly zay angotraka ny ady ary miakatra ny température ny maripana. De rehefa manoloana an'izay dia mizarazara ny saina hoe ahoana ihany izy ity, mety misy tadokivy aza, misy mieritreritra hoe rindrina be olo eo, y a pas moyen. Logika be lay réaction tsika. Fa ity ny zavatra anankiray mba tiako apatsahivina atsika, mety sady ampaherezana atsika koa. Ny tantara ny soratra masina ho anahy dia natao échantillonnage, ahitana hoe ohatry ny ahoana ny fonctionnement ny olombelona sy ny fiainany ary aiza ho aiza no misitué tsika. Tantara zay diso fantatritsika loatra, tantara ny zanak'Israely tany Egypta. Rehefa nasian'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely teo amin'ny tanan'ny Farao, Andriamanitra naneraka Mosesy, dia jereo tsara le lucidité an'Andriamanitra hoe tsy ho avelan'ny Farao ho afaka mora foana ianareo. Ka miamafy ny degré-n'le izy tonga hatrany amin'ny loza 10, dia zay vao nandefa ny lehilahy. Ary raha nandefa ary izy raha tadidinareo dia tsy nandefa hoe mariky ny fahareseny, fa nandefa noho ny fahasosorana. Profon'izany rehefa lasa kely zanak'Israely dia natsiaro izy hoe fa inona ary ty nataoko, dia nanenjika avy atao rena, zany hoe le orgueil, le hampo voadona any amin'ilay atao hoe orgueil. Ary orgueil mafy be taminy dia zao hoe andevo ve no hampandoalika Pharaon. Tsy dia le fait hoe izy resy, satria ça peut arriver amin'ny ady hoe mety ho resy anady ianao, fa ity tsy resy anady akory fa esclave no faire plier Pharaon. Tsy zakan'izany. Dia jamban'izay fahatezerana noho ny voninahiny zay izy, dia nanenjika avy ato aoriana. Rehefa nanenjika avy ato aoriana, na dia efa nitenenin'ireo mpanolo-tsaina hoe okizay ry mpanjaka fa matanjaka ny Andriamanitra zao, dia non, par orgueil dia nandeha foana izy. Hitantsika iny toy ny tantara tsy ho resahako intsony. Ny lesona voaray ao anatin'izy dia zao hoe plus miamafy ny oppression ataon'ny adversaire, plus adedio ty miamanakaiky ny fahareseny. Averiko ndray, plus miamafy ny pression ataon'ny adversaire, ny plus signaliny hoe zay ny plafond, dia eo am'izay no koresy izy. Tantaran'izao tontolo zao manamafy an'izany. Tamin'ireny apartheid reny, ny fampijaliana natao an'i Nelson Mandela ohatra. Ny zavatra nahagaga tsy arakaraky ny nampidirana ny Mandela tany am-ponja no nampalefaka ny fitakiana, fa voamaika niakatra ny dozan'izy, ary rehefa niakatra ny dozan'izy dia izao tontolo izao mihitsy lasa ny s'intéresser amin'ny Mandela, tonga hatramin'ny mpanao gazety tany amin'ny prison nanao interview an'i Mandela, aiza anisan'izany hoe prisonnier zany ndray lasa vedette. Oui. Ary rehefa lasa vedette ny prisonnier dia niatire ny opinion publique, dia iny opinion publique iny lasa lobbying nampamoaka ny Mandela tao amin'ny fiponja miaraka tamin'izany nazahoan'izy Frédéric Leclerc prix Nobel de la paix. Dire tsara le fivadiany rafitra nasa nazo prix Nobel de paix izy sy Frédéric Leclerc. Tena tongavana dia zao. Marina fa ao anatin'ny combat mahamaitsika dia mampivarahontsana. Tena marina zany. Fa manana fijery hafa hoe arakaraky ny mampiakatra ny tension io no mahasarika ny olona. Jereo tsara fa mahazo sympathie les mouvements
ny opinion publique, ny opinion internationale, ary na ny olona zay tsy mpigrevy, tsy mpitolona lasa attiré am'le izy. Zany hoe lasa manao effet domino le zavatra. Zay ny tenenako hoe tenez bon, parce que la fin est proche. Tsy hoe maminany fa analyse hitako amin'ny zavatra rehetra hoe rehefa ny olona englouti ao anatin'le bulle ny fahatezerany dia tsy mahita intsony izay hahavoa azy. Fa isika kosa plus mafy ny attaque, plus tsika aguerri. Ina le aguerri? Lucide, mailo, prudent, vigilant, mandinika tsara. Zany hoe ny faculté tsika rehetrarehetra vorosaina tsara satria opprimé, ary rehefa opprimé anao dia manino zany lasa maximum daholy ny signal d'attention rehetrarehetra. Zay ny différence. Ny olona ao anaty bulle ny fahatezerana zay ao anatin'ny heriny tahaka ny farao dia il court à sa perte. Fa ny olona opprimé kosa na dia mafy aza mahazo azy dia mélucide ary memangatsido ka mahita hoe aizandray ny lalana leha. Izay no ampaherezana antsika ny côté spirituel moa tsy resako tsony fa analyse amina resaka oppression le izy andao avadika force ilay manjo satria na tiatsika na sy tiatsika tsy maintsy miattiré ny olona. Tandidiko tsara tamin'ny fanenjeny nataon'ny Néron ny kristianina tamin'ny Roma, arakaraky ny namonona andreo kristianina ireo tamin'ny fomba feno fahabibiana no nabetsaka ny olona niova fota ao andapa satria niattiré ny olona hoe pourquoi reto olona rehetra na dia fantany ara fa vonona mbola maiky misisika dia vao maiky abetsaka ny olona resy lahatra tao andapa. Zay le izy. Ny fidradradradratsika sy ny tomantsika mahasarika olona maro ary mampametra mpanontaniana hoe fa misy inona marinao. Tadidio zay tengo zay. Za mitahin'Andriamanitra tompoko. Fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, ny FFKM, fanambarana ho aminareo any amin'ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy Tompo ary ny fiombonana mifanahy masina. Maro reo ankilafi-kery eto an-toerana sy avy any ivelany no mangataka ny FFKM hitarika amin'ny fifampiresahana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ary no ny antso mety efa amin'ny fiangonana sy araka ny fanampitaina tamin'ny fanambarana ny 20 septambra 2024 ny isian'ny fifanantonana sy fifampidiniany rehetra. Ny FFKM dia vonona hamaly zany antso zany ka hijoro ray aman-dreny mpanelanelan araka ny voalaza ao amin'ny Matio 5:15 hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no antson'Andriamanitra hoe zanany. Ny FFKM dia manokatra varavarana enonany rehetra mba hatongavana amin'ny fifampidiniana. Mba hisian'ny fanakalozan-kevitra nefa dia tena ilaina ny fitoniana. Manomboka izao dia tanina ny fiangonana rehetra manerana nosy sy ny any ivelany mba hitondram-bavaka ny firenena, indrindra anokana ny alahady 5 oktobra 2024 ho androm-bavaka ho an'ny firenena. Ombantsika mandrakariva anie ny tompo. Natao teto Antananarivo ny 7 ny volana oktobra 2024 amin'ny anaran'ny FFKM.